ary miteraka alahelo ny raharanitranga teny amin'ny fetim-pianakaviana iray na ny anniversaire ka nafoizana ain'olona maro fa indrindra tanora tsy manatsiny izay misa 2 eto dia manamafy ny firaisapo sy ny fiara-miory amin'ireo fianakaviana rehetra izay namoy zanaka sy apiraitapo ary ireo fianakaviana ray manontolo ihany koa tamin'iny tranga mampivarahontsana iny. Tsapako ny alahelo sy ny fijaliana izay iainanareo ary tsy misy ny teny afaka anamaivana sy indrindra afaka amafy ny alahelo no ny famoizana tapoka ireo tanora zay eritreriny avokoa zay avanareo sy zanakareo. Izay indrindra no nampianatsoko an'ireo minisitra tompon'andraikitra izay misahana amin'ny vatana ity raharaha ity mba ahafahantsika mamoaka ny marina rehetra satria adiditsika adidinareo ny mitondra ary mampisongadina sy mampiseho ny marina rehetra ao anatin'ity raharaha ity. Ny vokatry ny fitiliana na ny analizy izay natao, ny vokatry ny enquête na ny fakana ambavany ihany koa izay afaka zaraina rehetra dia tokony ho zaraitsika ao anatin'ny mangarahara, ao anatin'ny fahintsiny ary mba ilazantsika ihany koa ny marina rehetra androany satria saripady loatra rehefa misy aina nafoy izany, saripady loatra ary makarary ny ray aman-dreny, makarary ny fianakaviana ny antony marina namozana an'ireo ankizy, namozana an'ireo zaza sy zanaka ireo. Ary eto no ny ampanatsoko zany ny ministra misahana ny finaminam-bahoaka sy ny ministra misahana ny gendarmerie pirenena izay manaraka ny fanaovana ny enquête mixte ao anatin'ity raharaha ity. Eto ihany koa ny ministra ny fahasalamam-bahoaka izay misahana sy nandray andraikitra mikasika ny fitiliana, mikasika ny fitsaboana, mikasika indrindrindrindra ny fanarahana an'ireo olona rehetra izay marary sy mbola tsaboana ao anatin'ity raharaha ity. Ary nampanatsoka eto ihany koa ny ramatoa procureur de la République izay manaraka ny fanadiadiana sy mba ahitatsika ny marina rehetrarehetra ao anatin'izany lafiny ara-pitsarana sy araky ny lalàna mikasika ity toe-draharaha ity. Eo ihany koa ianareo Minada izay mpanao gazety izay isolitenan'ny vahoaka mba ametraka ny fanontaniana zay tena manitikitika ny olona mba ahafantarana marina ny vaovao tena marina, ny tena zava-misy marina fa tsy amin'ny alalan'ny famafazana lainga sy zavatra tsy mitombina ao anatin'ity raharaha ity. Ka ny raisiko adidy noho izany no nampiantso any tompon'andraikitra isatsikajiny mba ampilapitsaina ny rehetra mba ahafahantsika ihany koa mitondra ny marina sy ny intsiny ao anatin'izao raharaha izao. Koa miaraba anareo Minada, miaraba anareo ministra sy madame procureur ary mamerina miaraba ihany koa any vahoaka malagasy. Miaraba anao Andriamatoa Filoha ary misaotra anao amin'ny fanasana ho anay Minada mpanao gazety izay hiezaka ametraka ireo fanontaniana manitikitika antsika rehetra ny atokantrano any eny anivon'ny fiarahamonina, ireo fianakaviana manamanjo, eo ihany koa ireo marary sitrana te alalan'ny marina. Eto ianareo tompon'andraikitra 4 Minada izay sy Abraham Razafy no hiezaka antany an'ireo fanontaniana rehetra ireo mba hivoahan'ny marina alalan'ny olona rehetra ny atokantrano any izay marina izay araky ny nambarany Filoha teo. Ny fanontaniako voalohany mikasika ny zava-nisy tamin'ny ankapobeny tamin'ny 14 Jona no nitrangy ny raharaha teny Ambohimalaza iny. Raharaha Ambohimalaza moa zany lasa nahafantarany rehetra azy
nahafatesana olona 2 araka ny nambaran'ny filoha teo a inona zany ny tena nitranga tao anatiny ny raharaha Ambohimalaza iny angamba ny ministra ny filaminana anatiny no amalan'izay tamin'ny enquête izay nataonareo. Vakasika tamin'izay fanontaniana izay fa mialohan'izay angamba ny amelanao hanolotra ny arapam-panasananao andriamatoa filoha miaraba ihany koa atsika izay mandray anjara amin'izao fandarana izao ianareo mpampita vaovao sy indrindra ianareo voaka malagasy izay manaraka an'izao fandarana izao. Marina tokoa ny voalazanao fa io andron'ny asabotsy 14 jona io dia nisy lanonam-pianakaviana nitranga tany amin'ny faritra Atsinanana Antananarivo iny fankalazana tsy herintaona fahaterahana izy io. Nanomboka teo amin'ny tamin'ny 7 hariva teo zany ilay korana ary ny farana tany amin'ny tamin'ny 3 maraina tany hoany. Maro ny sakafo sy zava-pisotro izay naroso tamin'ireo olona nasaina tamin'io lanonam-pianakaviana io izay voaisa eo amin'ny 50 manodidina eo zany ireo olona tonga nanatrika n'io fety mpianakaviana io izay mpianakaviana daholo moa zany zareo ny akamaroany. Nanomboka teo amin'ny tamin'ny 12 alina teo eo nefany dia nisy tranga voalohany izay tena nampiay tamin'io toerana nisiny ny lanonana io. Inona ny zavatra nitranga? Nisy anankiray tamin'ireo mpikarakara sakafo nitaraina narary dia netinaingana tany amin'ny toeram-pitsaboana fa saingy indrisy nampalahelo fa tsy tonga akory izy tany amin'ny toeram-pitsaboana izay tondrana azy dia nidosy mifampatesatra. Tsy ela fa taorinan'ny faranan'ny lanonana izay le niresahana teo dia maro tamin'ireo olona nanatrika sy tonga tao amin'io fety io no tratran'ny sorotraretina ary nanatona toeram-pitsaboana ihany koa ka lasa nitombo zany ny olona ndraisina teny anivony ireny toeram-pitsaboana ireny. Satria ny ampitson'iny ny 15 jona zany dia nahatratra 15 ny isan'ny olona maty ary teo ihany ny fitondram-panjakana dia nandraindraikiny satria nisokatra ny fanadihadiana ny iraisan'ny mpitandro filaminana mpanao famitorana anivon'ny polisy-pirenena sy ny zandarmaria-pirenena nikaroka ny zava-misy ny zaha-fotony na ireo marary ny mbola nitsaboana teny amin'ny toeram-pitsaboana na ireo toerana tany amin'ilay sehon'ny lanonana nijerena n'ireo ambina sakafo sy fitaovana nampiasaina nalitra izay lanonana izay. Rehefa natao ny famitorana no enona ny olona maromaro dia ny 20 volana jona dia nisy olona 9 no natolotra ny fampanoavana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany teto Antananarivo ka ny 3 tamin'ireo no nahiditra ponja vonjomaika ary ny 5 ihany kosa no nahazo fafana vonjomaika fa kosa arahan'ny fitsarana maso. Tsy ela fa ny ampitson'iny ihany zany hoe ny 20 volana jona dia nahazo délégation judiciaire indray reto mpanao famitorana eo anivon'ny mpitandro filaminana ary mbola mitohy izay famitorana izay hatramin'ny tsika miteny zao mba amana marina ka maro ireo olona no enona. Ao zany ireo niarambonina ka nivoaka ny hôpitaly Soamatsara, ao ihany koa ireo fianakavian'ireo olona nidosy mifampatesana ary eo ireo vavolombelona ary tsy adino ireo olona izay tena ahihina amin'ity raharaha ity. Ohatrohatr'izay zany ny zavatra nisy sy nitranga tamin'io andro ny 14 volana jona io. Ya miora misaotra maneme ny fitenena anterina izay arapa izay Andriamatoa Filoha antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao. Andriamatoa Filoha ontsany fo mijery renim-pianakaviana mitomany ny zanany maty, ontsany fo mijery an'ireo havany izay mitomany ny havany maty. Mahakasika n'ity tranga teny Ambohimalaza ity Andriamatoa Ministra, voaresaka matetika ny tranga hoe botulisme, ny tranga hoe empoisonnement, ny fitondram-panjakana hatrany amboalohany no efa nametraka hoe resaka fanapoizinana izy ity fa tsy resaka fahapoizinana ara-tsakafo.
mipetsaka ny faneho-kevitra hoentin'ireo olona izay atao hoe professionnel ao anatin'izay raha tsy resakytsika afa-tsy ny dokotera ny mpitsabo na avy eto Madagasikara izany na ny avy any ivelany. Io ihany koa ny faneho-kevitra mety ataontsika hoe ara-politika fa misy voaresaka ao anatin'izany mety ohatra mety ho fahatapahan-jiro ary voaresaka ny tao anatin'ireny mahakasika ny mety hoe andraikitry ny fanjakana ohatra ny jirama ao anatin'ireny. Andriamatoa ministre inona ny tena zavatra marina takina anatin'izy ity hoe botulisme ve sa empoisonnement marina no voaresaka ato anatin'ity raha Ambohimalaza ity. Misaotra ny amin'ny fanontanianao alohan'ny marina ny fanontaniana dia miaraba fanatanao Andriamatoa Filoha miaraba antsika manatrika eto amin'ny efitrano ary miaraba ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana eto. Raha vao nitrangy ny affaire Ambohimalaza iny dia latsinainy maraina dia efa nidina teny atoerana ny tenako niaraka tamin'ny ekipa tao anatin'izay tao amin'ny HGRA ary efa nanomboka ny investigation amin'ny laboratoire. Tamin'ny voalohany dia ny rano tao anatin'ny vavon'ilay olona suc gastrique aloha nalaina tao anatin'izay dia nitestena ilay izy dia nahitana fa rehefa ohatra ka amena an'ilay souris ilay izy dia maty. Dia tao anatin'izay efa nanontaniana koa ilay marary satria amin'ny fitsaboana dia tsy maintsy misy interrogatoire aloha ilay olona hoe inona ny zavatra nisy dia tao anatin'ny interrogatoire an'ireo olona ireo nahitana anankiray satria tamin'ny fotoana latsinainy maraina mihitsy ilay ramatoa vao niditra tao amin'ny hopitaly dia olona nihinana donaty ao anatin'izay. Zavatra anankitelo no tsy mampatombona ilay botulisme. Voalohany indrindra tsy mbola nisy mihitsy ny hoe no zany pâtisserie no mahatonga an'izany botulisme zany. Mahatonga botulisme dia ny charcuterie sy ny resaka sakafo ambifotsy raha hoe sakafo ny resahana. Ny faharoan'izay dia satria namena an'ilay totozy ilay donaty satria nalefa tany amin'ny laboratoire teto anivy ministère CSQDA dia hitra dia maty ilay totozy. Fanao rehefa ohatran'ny hoe manao test de toxicité ary raha ohatra hoe botulisme io dia namena an'ilay totozy fa nitrangana botulisme maty ny totozy après 3 à 4 jours, 3 na 4 andro vao maty ilay totozy. Ny fahatelo aorinan'izay ny anatin'izay argument izay dia ny botulisme tsy mahatonga fahasamban'ny aty tsy mahatonga fahasamban'ny fo ary tsy mahatonga fahasamban'ny rein na ny vo fa ireo olona ireo rehefa nalefa ny analyse fitiliana tany amin'ny laboratoire dia simba ny sela ao anatin'ny fony, simba ny fonction rénale na ny voany ary misy olana amin'ny fony. Ny fanjakana zany vao nanomboka izay teto anivy ministère dia efa tonga dia hoe tsy botulisme zany io. Amin'izao fotoana izao tsika misy ny mijery hoe médecine basée par les preuves dia mijery ny recherche scientifique nisy eraka izao tontolo izao ny olona efa nisy ve zany pâtisserie zany na tonga botulisme tsy nisy io na anankiray ary. Dia ndroso tao anatin'izay zany zahay tamin'ny fomba nanaovana ilay fanadidina dia vao nanomboka mihitsy dia efa fantatra hoe fanampozinana io na empoisonnement fa tsy resaka an'izany botulisme izany. Ny miaratsy mira vetivety ny symptôme na voaresaka atao anatin'ireny Andriamatoa ministra nisy fanadidina na interview izay nataonao teny anosy teny amin'ny hopitaly HGRA mahakasika an'ilay hoe manjavozavo ny masony izany hoe tsy tafiditra ao anatin'izay symptôme izay nefany atao anatin'ny fanadidina noentin'ny mpanao gazety ary fijoroana vavolombelona noentin'ireo izay atao hoe ny survivre atao anatin'ireny dia nisy an'izay symptôme izay ahoana ny mahakasika an'izay hoe tena ao anatin'ilay symptôme ave ity hoe manjavozavo na mandro roa ny maso tratra'izay empoisonnement sy ny botulisme izay. Eny tompoko. Ao anatin'ny symptôme na soritra retana dia tsy niteny zany ilay olona hoe mandro roa ny masony. Dia nefa ny tena caractéristique amin'ny botulisme mihitsy ny hoe mandro roa ny masony. Diplopie filazana azy amin'ny teny frantsay. Ireo olona ireo nefa tsy fanao diplopie tao anatin'izany. Fa ny rehefa mandeha anatin'ny mandroso ohatran'io mantsy ianao tsy zavatra raina roa ny jerena fa ny soritra retan'ilay olona miaraka amin'ilay analyse rehetrarehetra dia izay na tonga hoe satria misy olona mantsy mitarika any anatiny any ohatra hoe manao paralysie ilay olona, malemy ilay olona. Dia nefa ireo olona ireo vetivety kely izy dia tonga dia tsy afaka mihetsika rehefa nijerena dia tsy hoe paralysé izy fa tsy afa-mihetsika ny vatany.
paralysie-an'ny botulisme dia paralysie manomboka any amin'ny extrémité miakatra tsikelikely mandrapatonga any mitova fisefoana zay mahatonga any amin'ny telo efatrandro any zany le olona zay vao manomboka misepitra fa reto olo reto tsy reto ny zavatra misy fa tonga dia tsy afaka metsaka ny ratsambatany dia tonga izy dia sepitra tout de suite dia tonga dia misy mijanona ny fony tsy tafiditra anatina botulisme mihitsy zany ary rehefa ohatra ka hoe misy problème cardiaque le olona raha misy ary dia satria tsy afaka miaina izy dia sepitra ny fony sepitra ny raha ino zany avokaviny dia vokatrizay dia reraka ny fony dia mijanona ny fony fa reo olo reo problème cardiaque tonga dia mijanona ny fony tsy ahoana hoe tonga dia mijanona ny fony saturation 96 97 98 fa tonga dia mijanona ny fony ary rehefa ohatra ka ndraisin'ny dokotera izy ka nataon'ny dokotera massage cardiaque dia tonga dia velona avy hatrany ny botulisme tsy mirépondre zany fa tonga dia rehefa maty le olona dia maty. Analyse anareo Andriamatoa Ministra araka ny nambaranao nampanao analyse teto Madagasikara namantarana an'izay hoe empoisonnement zay na rehefa tany ivelany ihany koa lay analyse raha ny nambaram-panao gazety vahiny izay nanao fanadihadiana tany ivelany tany zany dia hoe tsy manana capacité détecter botulisme io laboratoire tany ivelany io inona moa zany io laboratoire io aiza io laboratoire io fa tohatra ny tsy nambaranareo manko mikasika an'izay laboratoire tany ivelany zay tsy manana an'izay capacité ana botulisme zay tokoa hoe zany io laboratoire io lay olona nanao an'ilay analyse ihany koa toa tsy manana an'ilay compétence raha ny nambaran'izy ireo eto ianao anambaran'izay hoe inona marina ny zavatra misy. Tena nataon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka lahara-pahamehana ny fitadiavana an'ilay singa hoe inona satria ny totalin'ny laboratoire nandefasana an'ilay singa dia anankefatra anankiroa teto Madagasikara ACSQDA teto an'ivy ministera ny NSTN ny anankiray dia rehefa tany ivelany tany France dia ny Institut médico-légal de Strasbourg ary nandefa analyse fanefa njany tany Maurice. Ny Institut médico-légal de Strasbourg io dia institut efa nisy nandritra ny 200 taona 200 ans d'expertise médico-légale ary rehefa mijery ianao dia manana compétence en criminologie recherche criminelle jerenao anatiny ao ny resaka autopsie organe ny singa avaman'olona rehetrarehetra ataon'izay ina hoe le laboratoire zay ny fitelinana azy le olona signataire an'le résultat dia olona izay professeur efa expert judiciaire any amin'ny cour d'appel depuis 1992 zany hoe ny fidina manokana mihitsy hoe iza le laboratoire andefasana anazy fa tsy hoe alefalefa ohatran'izao io fa amin'izay mazava-dehibe zay hoe tsy maintsy tedavina ny marina tsy maintsy jerena hoe inona ny antony mahatonga an'izao zava-misy eto Madagasikara zay dia zay ny critère de choix hoe iza nefa manana izay expérience zay vitsy angamba ny olona manana institut manana expérience 200 ans zany 2 siècle nanana an'izay le olona dia zay ny antony hoe tany nandefasana le analyse ary tena manana compétence amin'ny resaka toxicologie le olona ny hitaritan'le mpanao gazety anazy masy dia hoe tsy manana compétence na botulisme marina zany satria vao nanomboka anie dia efa hita hoe tsy botulisme inona moa zay nandefasana rarany anatina botulisme raha ohatra ka hoe vao manomboka izy dia efa fantatrana hoe tsy botulisme io fa poizina dia natao teto an'ivy ministère hoe inona zany le poizina nahatonga ny olona faty maty. Zany hoe le critère nanaovana an'ilay izy inona nahatonga hoe tsy nahatonga tsy laboratoire maromaro raha natao hoe nisy ary zany tany Maurice zay atao Frantsa inona tena critère akoatran'izay voalaza izay Andriamatoa Ministra satria raha ny fanazavany le mpanao gazety vahiny dia tsy manana izay compétence izay le critère antiako fantarina hoe tsy misy critère hafa ve satria anankiray nanaovana izay laboratoire zay tany Frantsa nyresako akoatran'le Maurice resana ao Strasbourg dia misy laboratoire anatina pôle biologie dia rehefa mijery ao anatin'ilay pôle biologie ianao dia misy hoe toxicologie ao anatiny dia ao anatin'izay no misy antidopage dia mety zay ngamba dia ilay mpanao gazety antidopage fa zay na mahatonga namame ilay anarana ho antsika satria manana accès amin'ny internet daholo tsika Institut médico-légal de Strasbourg ny anarany dia jereo fa ao anatiny ao misy hoe toxicologie dia ao anatiny mihitsy ny compétence ny recherche olona maty ao anatin'izay. Le kikina kely le tena mahatonga anareo ny assisté tamin'ilay empoisonnement mikasika an'ilay totozy nanaovanareo an'le izy tsara verina azavaina tsara hoe ahoana tsara napanao nisy totozy tsara mikasika an'iny ia azavaina fifingamba ny amintsika vahoaka manatrika eto ny fanaovana anazy rehefa ohatran'io rehefa fantatranao zany hoe manana ayay ianao hoe inona le mety sakafo mety mahatonga anazy dia angalana le sakafo iny dia mena totozy
satria ny test de toxicité ny filazana azy a jerena hoe mahafaty sa tsy mahafaty le izy tsy maintsy totozy ny anaovana an'izany fa tsisy afa-tsy totozy ny anaovana anazy a dia rehefa avy eo amena an'ilay sakafo ilay totozy a dia manao observation amin'izay ianao jerena hoe au bout de combien de temps ao anatin'ny minitra firy na adiny firy a vao maty an'ilay totozy. Ity zavatra ity a latsaky ny 10 minitra angatahana moa le ao anatin'ny sary a fa misy séquence nalaina film atao anatin'izay a ao anatin'izay ahoana ny fomba fiseho an'ilay fahafatesan'ilay totozy ao anatin'izay satria tonga dia manao crise convulsive metsiketsika ilay totozy ao anatin'izay a mba angatahana ao amin'ny sary hoe raha ohatra ka mba afaka alefy izay sarina totozy izay zafady. Matiny ray. Sepitra izy io satria hitanao mihitsy eo amin'ny Safotra koa ty. dia latsaky ny 10 minitra ilay totozy dia maty tao anatiny. Aloha sasina ny lasa koa ty. Io zany a zao no mahatonga ilay araka nazavetsika hoe tena mety hoe tafiditra any anatina fanaovana fitadiavana fa raha mihina sakafo ohatran'izao ny vilo zany dia afaka telo Le ambon'ilay sakafo maty, le ambon'ilay sakafo. telo amin'ny tapany efatra andro any izy ny maty afa nia 10 minitra ilay zay mahatonga tena fitozina mihitsy fa tsy hoe toxine ny ao anatin'io satria rehefa tafiditra anatin'ny olona ilay toxine botulisme raha sanatria botulisme mbola miditra anaty lalan-dra iny mbola ela be vao tonga any anatin'ny retsika ilay olona dia zay no mahatonga hoe ela ny symptôme nasoritra retina vao mipoitra. Ny zavatra ataontsika androany moa dia hoe ilaza ny zavatra marina rehetra ary ho fanampiana ny zavatra nytenen'ny Andriamatoa Minisitra teo a dia tiako ny ahafantarany vahoaka malagasy fa vao nisy io trango io a isan'andro miantso ny minisitra tompon'andraikitra mba hanome anao hoe aiza ny fivoarany ity toedrara ity satria tsy zakany sainy no mare hoe misy tanora maro tsy manatsiny ndaosan'ny fahafatesana tapaka teo. Mantantsika teo no miresaka hoe nisy an'ilay analyse zany a misy nalefa tany ivelany misy mpanao gazety ozy izy Abraham Razafy a miteny fa io laboratoire zay nanao ny analyse any ivelany io a dia tsy afaka midétecte any lay aretina na fanabozinana na botulisme. Ny zavatra tsara fantatsika angamba ny rafitinina dia tsotra. Nitranga ny fety tamin'ny asabotsy 14 juin. 15 juin betsaka ny olona maty tafiakatra 5 ozy izy monsieur le ministre ny filaminam-bahoaka atao. Efa nanomboka ny enquête ny teo amin'ny police Pyrénées. Ny zavatra nisy dia nisy rangahy anankiray zay nandeha namonjy fety dia nitondro tsy nihinana fa nitondra an'ilay de nuts zany nody tany an-tranony ary rehefa nody tany an-tranony dia nameny io de nuts io any vadiny. Tonga avy teony eo dia niditra hôpitaly ilay vadiny tratran'ilay symptôme rehetrarehetra. Dia iny vomina ilay lohan'ilay vadiny iny no nalefa natao analyse tany amin'ny laboratoire tany ivelany. Inona ny antony? Ny antony satria ilay de nuts teony eo dia nalain'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka nampinanina n'ireo totozina souris zay hitantsika teo. Enitsika tsara angamba nisy tao anatin'iny fa le lendemain le 15 ihany dia tonga dia natao ny test. Teony eo zany dia maty ny totozy. Tsy misy aia zany ary zay no natonga anan'ilay fitenenana hoe rehefa azo ny enquête zay nataony enquête mixte nataony gendarmerie sy ny polisy dia voaporofo fa tamin'ny alalan'ilay de nuts no nisy singa nampidirina zay nafaty an'ireo tanora rehetrarehetra. Fa mba hahafahantsika miala amin'izay aia zay ny antony nandefasana an'ilay vomi
sy nandefasana an'ireo preuve scientifique rehetrarehetra tany amin'ny Institut de médecine légale tany Strasbourg. Zay io zany ireo moa no teneniko teo hoe tsika ary ny anaty tsika iko mihitsy ny sanatriany vavaladiny lela hoe manararopaty any amin'ny toerana any amin'ny resaka tsisy fa io hitatsika laboratoire Institut de médecine légale de Strasbourg, io laboratoire de toxicologie. Laboratoire de toxicologie. Zany hoe miverina resaka fanapozinana na ny fanapozinana. Ny olona miasa ao ary nanao ny test dia tsara fatatsika tsara fa expert en criminologie amin'ny fanapozinana toy izao. Iza moa io expert io professeur Fatadaz izay efa président de la toxicologie analytique en France. Efa président ny association internationale des toxicologues de médecine légale. Zany hoe raha misy zany ny zavatra fanapozonana na ny zavatra ohatran'izao mitranga zao eto ao France sy maneran-tany any no alefa ilay izy. Ka diso ny filazana ireo mpanao gazety zay lasa tsy mpanao gazety tsony ankehitriny satria taizanareo moa nahita mpanao gazety lasa atao interview eto amintsika eto Madagasikara ihany misy an'izany. Asa inona ny tanjon'ireo olona ireo dia akatokeo ny baraingo fa ny zavatra tiako lazaina zany dia ny hoe isaorana ny ministère nanana an'izay réflexe zay hoe andao atao ny test ary rehefa mivoaka ny test tany dia voaporofo ao anatin'io fa nisy singa zay pozina hita sy azo avy amin'ny zavamaniry eto Madagasikara. Zany hoe hatrany am-boalohany efa fantatra fa fanapozonana ny zavatra misy. Iza ny tompon'andraikitra amin'izany? Ireo ny tompon'andraikitra rehetra ny procureur asiana fa ajanoko aloha ny anahy ary ataoko fa mazava mahakasika an'izay resaka fanapozinana, resaka pozina natao tao anatin'ny Donetsk no nahafaty an'ireo tanora zay ndaozany fahafatesana tamin'ny zavatra tsy vidiny sy tsy rarin'izay. Fa fantatra moa zany le pozina tsy nisy hoe zany ny antidote satria zao tamin'ny herinandro mbola nisy tanora mbola nodimandry savy hoe lafo ny antidote dia tsy mividy ny fitondram-panjakana. Maninona ny tsy atao evasanina ihany koa ireo tanora mbola ao amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao satria izay no misy mangataka ihany koa amin'izao fotoana izao Andriamatoa Minisitra. Anatina toxicologie moa satria hitantsika teo zao ny échantillon nalefa tany herinandro vao azo ny valiny fa tsy azo eo io. Raha anatina fanapozinana no mpo azo any ohatrany hoe ianao tsy afaka hiandry ela be ohatrany hoe hiandry firy semaine ianao vao andeha ao anatin'izany fa ny pratika fanao rehefa ohatra ka manao mandray tanana olona empoisonné ohatrany io dia misy ny atao hoe test thérapeutique. Andramana ilay izy hoe inona no antidote misy satria efa fantatra hoe reheto avy mety karazana antidote misy dia misy protocole apetraka ao anatin'izany dia rehefa ohatra hoe manomboka mirépondre ilay olona dia tohizana kelikely ahafahana mijery an'izany fa rehefa tsy misy valina zany amin'ilay olona hoe tsy mety tsara ny fahalamany dia ajanona ilay izy. Le 17 natsofoka tao anatin'ilay olona ny karazana antidote anankiray dia ny zavatra hita tao anatin'izay nanomboka nietsika an'ilay olona tao anatin'izay nefa olona tsy afaka mihetsika tao anatin'izany dia nitohizana ilay antidote io dia rehefa avy eo moa nivoaka ilay résultat dia tena nifanaraka tamin'ilay singa hita tao anatin'ny vavon'ilay olona mihitsy io antidote izay hita io zany hoe efa nanomboka tamin'ilay 17 zany ireo olona rehetrarehetra hospitalisé tao amin'ny hôpitaly Ravinandrianavalona dia efa namena n'izay antidote zay no nahafahantsika nazo an'ireo olona maromaro 28 nisan'iry zareo tena nivelona ao anatin'ny totaliny fa raha tsy nahazo an'izay tena tonga dia tapitra maty daholo ireo olona rehetrarehetra ao ary akasitrahana feno anatin'izay ny mpiasan'ny fahasalamana nanao an'izay nanana izay réflexe zay hoe ahoana zany fomba anaovana ilay test thérapeutique fa efa le 17 zany izy dia efa nifanitsy tamin'ilay singa hita tao anatin'ny vavony le fanafody namena anazy ary misy protocole tao anatin'izany dia izay no mahatonga hoe tsy maty ilay olona.
2017 efa nanomboka nanao an'ilay napiditra ny antidote ianareo nefa amin'ny herinandro teo izany hoe eo amin'ny 20 juillet na taloha kelin'izay mbola nisy ny nodimandry izany hoe tsy nandaitra tsara ve zany le antidote nataonareo le protocole de traitement nampiarinareo zavatra anankiroa ny nazavana an'izany voalohany dia samy hafa ny réponse an'ny olona na ny réaction an'ny olona raha ohatra ka sanatria voapozina izy misy matanjatanjaka dia mahavita miaritra elaela fa misy ny olona tonga dia fragile dia tonga dia miatra amin'ny vatany izay fanapozinan'izay faharoan'izay raha vao ohatra ianao ka hospitalisé any amin'ny réanimation ohatra ny 5 dia misy ny complication na réanimation lasa misy infection ohatran'ilay olona lasa misy infection any amin'ny tataviny dia lasa migérer an'ilay complication indray zany ilay olona dia ary n'ilay fanapozinana koa anatin'izay ny recherche hatramin'izao dia milaza fa eo amin'ny 72 heures eo no mijanona ao anatin'ny vatana ilay antidote ina moa ilay poison dia rehefa tapitra izay dia ny complication ilay vokatra ilay izy amin'izay zany no gérenao anatin'izay fa tsy hoe ilay le fanapozinana dia reo olo reo izay no mety explication anatin'izay hoe isan'ilay fragile ilay olona dia taty-arina izy mbola ny flanché tao anatin'izay lasa nodimandry moa zany ao anatin'izay satria le infection anatina milliona réanimation mafimafy tsy mitovy amin'ny infection ivelany io fa matetika ny infection tanatina réanimation infection mafimafy ny traitement antibiotique anaovana anazy ho andro amin'ny hôpital vetivety Abraham le vasanina mbola tsy voavaly monsieur le ministre azafady indrindra ny évacuation sanitaire mila état stable tsara le olona vao afaka ataony évacuation sanitaire le olona teto Madagasikara nafana namonjy anazy dia natao nasiana trachéotomie izany hoe lavana teto amin'ny tendany teto dia teo natsofoka ny tuyau ahafahany miaina instable zany ireo olona ireo dia raha ny etahany tsy afaka fa vao mandeha miditra anatina dépressurisation tonga dia maty ao anatin'izay ministra ny fanazavana no entiny reniny nombana dia atao hoe izy no tsara indrindra tamin'ny état an'ireo marary tao amin'ny hôpitaly izay narahamaso atao ireny tranga ireny araka ny zavana nentinao teo nefa samy hafa izay réaction ny marary tsirairay izay inona indray no mahatonga ny hoe le olona efa salama ataontsika anatina farangisosina no izy indray no nendosiny ny fahafatesana tsy nandaitra araka nambara teo ve izay atao hoe antidote izay sa inona mety antony nahatonga izay hoe fa nisy izay hoe lueur poire angany filazantsika anazy ho an'ireo fiadina dia nefa ny tao aorian'izay lasa nitarika hatrany amin'izay fahafatesana izay zay tena pozina mantsy ny poizina manana zay ny teneniko hoe les conséquences rehefa avy eo amin'izay zany mila gérenao rehefa avy eo dia isan'ny effet an'io zavatra io satria ny effet an'ilay singa atao anatiny misy hoe tension instable araka teneniko teo le olona ny atao anatin'ny hôpitaly misy tonga dia hoe janany foany dia le olona nivoaka rehetrarehetra zao efa nytenenina hoe mila atao surveillance nareo misy atao surveillance io satria dia manao an'ilay pansement eto amin'ny tendany eto izy dia arahamaso akaiky ireo olona ireo justement mba tsy hisian'izay zavatra tranga ohatran'izay manana ny atao hoe statistika marina avy antsika amin'izao andriamatoa ministra satria betsaka ny mandeha misy mihitsy moa manao kajikajy any anatin'ny tambazotra-tserasera any misika n'izy io misy ihany koa no mety ho voalaza fa tsy voaray an-tanana teo anivon'ny hôpitaly Asifa tany amina toerakafa aiza ho aiza ny situation amin'izao tsika miresaka izao na dia efa nisy ampany voalaina aza teo nisy hôpitaly anaky 7 nidiran'izy ireo voalohany tao amin'ny ACR nisy olona 2 niditra tao velona 3 zao anaky 3 maty 9 teny amin'ny klinika anakady fotsy nisy olona anakiroa niditra maty avokoa moa ireo olona niditra teny amin'ny klinika anakady fotsy ireo teny amin'ny hôpitaly militaire nisy olona anaky 3 niditra teny ny anakiray velona ny anakiray mbola en cours de traitement zao dia ny anakiray efa maty teny amin'ny mpitsabo mikambana nisy olona anakiray niditra tany maty le olona tany teny amin'ny CHU Andotapenaka ny hôpitaly Manarapenitra nisy olona anakiray niditra dia maty le olona teny amin'ny hôpitaly Bevelatana nisy olona anakiray niditra dia maty anakenina amin'izany fa tsy fito satria ny totaliny 60 isan'ilay olona dia 24 velona anakefatra zao mbola en cours de traitement dia 30 ny totalin'ny olona maty tao anatin'ity affaire Nambomalavy anisan'ny fanontaniana miverimberina ihany koa andriamatoa ministra mahakasika ny hoe ilaina ve zany sa tsy ilaina ny fanaovana autopsie an'ireo efa nodimandry ireo ahafahana mamantatra an'izay sa ilaina satria misy ihany koa ny fanehoan-kevitra na raha tsika tamin'ny tambazotra-tserasera misy mihitsy moa ny miaramila le médecin légiste nanambaran'izany hoe tokony natao izay autopsie izay
misy singana autopsie ny amin'ny asesikudy amin'izao fotoana izao. Ohatra zany hoe le pozina nefa fantatra hoe inona ao anatin'le izy raha ohatra ka hoe satria izy io mantsy mandeha par étape hoe inona ny échantillon alefa dia zay na tonga hoe le vomiro inona fray indrindra sady iny zavatra mbola sur le vivant zany nandefasana anazy fa ny autopsie efa olona efa maty ny organe nataonao prélèvement zany saotsana efa tsy otsony le izy dia zay na tonga hoe zavatra velona aloha nalefa fa raha sanatrio tsy nahita dia tsy maintsy nalefa le organe zay natao autopsie tao anatin'izay. Atao hoe enquête ara-science fa raha iresaka hoe tena le fadiadiana isika mitodika ato amin'ny ianareo ako ahoana moa zany no impossible zany hoe olona 30 na impolo moa zany no hoe le hoe miditra hôpitaly teo nanatrika an'ilay fanafana ny heverana an'izany hoe nisy olona naneritreritra anapozina olona 10 natao hoe 10 inona le tena atao hoe mobile ao anatin'le mialatsiny amin'ilay teny vahiny hoe mety izay moa zany mety hoe azony maro azy inona ny mobile atao anatin'izy io to voaresaka foana ny hoe resam-pianakaviana raha-pianakaviana nololona eo anivon'ny fianakaviana fa inona marina le tena nahatonga an'le izy efa hita tany anaty enquête ve zay sotra amin'ny fanontaniana miarabanao ampanajana andriamatoa filoha miarabantsika mpikambana amin'ny gouvernemanta ramatoa pampanololalana nareo manadampanao gazety ary indrindra ny vahoaka malagasy mialatsiny fa farina kely ny feo zay manatrika an'izao fandarana mivanao zay veriko fa zava-dehibe tokoa raha mitodika amin'ny fanontanianao dia natsiaro ny toromarika voalohany namen'andriamatoa filoham-pirenenay izay mirahalahy tamin'ny voanitrango zavatra io satria ohatran'ny lanonana tsotra rehetra tamin'le 14 dia nisy ny évacuation ny zavatra voalohany indrindra ny eritreretina na tiana na tsy tiana satria ny nahazatra dia ohatran'ny hoe intoxication alimentaire nandeha avy hatrany nanome toromarika andriamatoa filoha dia nakany amin'ny asira zahay dia teo nefa nahita théoriquement atao hoe verbalement tamin'ny mpitsabo hafahafa izy ity dia nitohy tamin'le resaka nytenenina teo moa misy test préliminaire natao dia hita fa fanapozinana le izy ninina natao nisokafana avy hatrany ny nadiadina ary araky ny teny teo ampolony maro nefa maty tamin'ny lahady latsinainy efa nisokatra ny 18 efa nanao arrestation misy natao hoe famitorana savaranonando angamba ny azoko ilazana azy na hoe enquête sommaire teo dia efa nivoaka sahady ny ataoko hoe mobile ozy ianao teo mariana aloha fa fianakaviana ny ao anatin'io tao anatin'io zany fianakaviana ataoko hoe même génération zany hoe mitovitovy taona mitopipety cousin cousine ny akabeazany ny invitation officielle 30 mitondra namana sy ny karazany reo invité dia niakatra nanodidina ny 90 ny olona tao amin'ny toeran'io dia ao anatin'ireo invité reo dia fianakaviana no akabeazany tamin'ireo 30 reo cousine ny tompopety no nampikarakarana ny sakafo zay voatazona any amponjy izy moa amin'izao fotoan'izao nampikarakarana ny sakafo izy cousine zany hoe mpianada ny ray aman-drenindreo ny tompopety ny vavy neny rahamatoa anankiray io ny lahy io zany no mikarakara sakafo inona ny tany aloha tsy maintsy misy tantara zany mba azahoana manazava bebe kokoa ny tena zava-misy tamin'ny taona 1924 dia maty ny zokon'io le olona ny karakara sakafo cousine ny tompopety io sy ny zanany
andro vitsivitsy taty aoriana. Inona no nahatonga an'izay zavatra izay a? Teo dia efa niseho ny disadisa mpianakaviana fa misy olona nahihahiny nanao ny zavatra io a zay fianakaviana ihany, kozinina ihany, zanaky ny anabaviny rainy moa zany, ary mbola kozinina ny tompopety ihany koa. Taty amin'ny taona 20 dia vaky ny resaka ary nitera-pahabe maso olo io a fa ianao mantsy an'le kozinany no nanapozina ny zoko ary nahafatiny zanany. Kozinina ny tompopety a sady kozinina le mpikarakara sakafo. Zay le ataoko hoe resa-pianakaviana, disadisa-pianakaviana. Ny amafy ny ataoko hoe fanolanana sy ny fandrafiana atao anatin'ny fianakaviana. Teo anelanelan'izay ny vadin'io kozinany zay nitondrony ho nanome-pozina ny zokin'io a dia io zany a no miaraka tamin'le kozinina le zokiny maty. Asana mazava le fanazavako sakaiza zany zareo sakaiza ary na bevokany le zokiny ny vadiny kozinany le tondrony io. Ary io olona io ihany koa dia mbola nanana fifandraisana tamin'ny tompopety sy tamin'ny mamany tompopety, dia mitombo ny disadisa taty amin'ny taona 2024. Ary zay no tena nahatonga n'le zavatra tsy ampiheverana tsony a no raisiny le kozinan'io a ho mpanampy azy ilay olona nytenentsika mpikarakara sakafo. Raha ny ao amin'ny ara-pivelomana dia sahirana tokoa izy a fa le olona kozinany etsy amin'ny ilany zany a metimety kokoa amin'ny fivelomana. Teo zany ny tena nanomboka ny amafy ny fankalana any fianakaviana ary nanana ny olona io saina voasoratra anatin'ny procès verbal zany a misy fiekena ary mbola mitombo le tantara. Tamin'ny 10 Jona teo dia nisy fankalazana anniversaire ihany koa tao anatin'ny fianakaviana akaiky n'le olona saika ho pozinina fa tsy tao izy any dia najanona. Dia tonga ny tamin'ny 14 iny zany a ary somary vitsy any ny olona tao dia najanony aloha le izy. Tamin'ny le 14 dia zarany ary ny karakara sakafo maro ny olona dia tao amin'io a no nanatanterahany an'le zava-dozana taony. Nahafantarana hoe izy nanao an'ilay hoe karakara sakafo izy ekena fa sao dia tondro-molotra no nanambarainy satria tia tsy tianay satria mankahala anay dia izy no tonga dia nitenenina avy hatrany hoe nanao azy. Tozakely ny tantara dia mahavaly an'izay dia tamin'izay fotoan'izay a no nanatanterahano zay ako teo a ny zava-dozana taony. Nitondra ny zanany izy a tanterany, nampitondrana ihany koa izy a ny zanaky ny kozinany anakiroa fa ny zanany naterany a napetrany tany ambony riana moa ary tsy naseny tsy nahazo nidina ny voaka taty. Le zanany le niesy zany moa zany sy neveu satria mpianadahy-kely zay niaraka tamin'ny ray a efa norarany ihany satria tany ampiangana zany a ohatrany hoe nakinina taminy hoe tia mba hoe tany amin'ny anniversaire amin'ny havatsika any dia netiny ary norarany aza mihinana fa
tafihinana dia indrisy fa lodomandry. Tamin'ny sabotsy ny lanonana no nitranga, tsy nivoaka ny trano mihitsy izy, nefa ao anatina ataoko hoe lakorobe moa filazan'ireny, satria tao ny tranondrazany ray aman-dreniny ery Ambomirary ery. Be dia be ny fianakaviana no mipetraka ao, misy faty ambohitra, tsy nivoaka tao mihitsy izy a, ratsy ny andro ny fandevenana ny alarobia manaraka an'io, ary tsy nivoaka hitsapa lahelo na anoatra zany a, fa niantso ny renin'ireo zaza mianadahy reo hoe mifona fa zany nahatonga an'ireo zavatra ireo a, fa tsy nieritreretiko hoe tokony ho avo azy mianadahy. Miditra amin'ilay fanontanianao amin'izay, olona ray roa no mikendreny a, dia taon'ny fekekeliko nataony no nanambarany a, fa no ny amehana sy ny zavatra nataony dia tsy nieritreretiny olona mpolony telopolo n'olona matiny le zavatra nataony, satria nieritreretiny a fa ho reto olo rety any no hovo an'le pozina, kanefa dia nahazo olona maro. Ary tsika ihany koa no manamarika fa tamin'le 16 angambiny raha tsy diso monsieur le ministre no nahazo nivoaka tany amin'ny FB nge zay raha tsy diso hoe tary amin'ny conclusion tary hoe substance hautement toxique, fa nisy olona vao marina fa nandray ray fotsiny a dia nandray zavatra hafa dia nahazo an'le pozina dia maty. Ny zavatra tiana tenenina dia maro ireo fanadiadina natao, ary mbola maro moa zany satria mbola tsy tapitra teo ny famitorana. Olona telo no voatana ny ponja amin'izao a, ary ananana profo mazava, tsy arakaraky ny filaza zany hoe ino moa tsy maninona amin'ny maha réseaux sociaux azy, kanefa kosa araky ny tenin'Andriamatoa filoha teo dia hoe amina resaka voina be ohatran'izao a, na ny tena ara firy taona nanaovana ny asan'ny police judiciaire, accident satria efa natrehako zany tamin'iza directeur général ny ATT, le teny Anjozorobe, anisy telopolo mahery maty, fa dia hita hoe accident dia io, fa tamin'ity ndray mitoraka ity a tena zavatra hafa mihitsy, ary anisan'ny nahafarim-peo angambany a, fa tsy natory andro manalina mihitsy manome tatitra ny Andriamatoa filoham-pirenena zany a amin'ny zavatra io, satria eritreretina tokoa araky ny teny teo hoe miandry an'ireo ho faty ve tsika zay voandray inona sy ny karazany a, fa ny fanadiadiana tsy maintsy atao, ny fitsaboana tsy maintsy atao, dia zay no nahatonga ny hoe tsy maintsy nitaran'le zavatra ohatrany. Ary ina moa zany nidiran'ilay vadina mpanao baolina kitra kalaza, satria toa tsy nanatrika an'le fety akory izy. Le mpanao baolina kitra mbola anisan'ny fianakaviana, prahavavy ny mamany sy ny mamany tompopety, dia ny vadin'io zany a zobavy ny tompopety, tsy nanatrika ny zavatra io izy a, fa io koa dia nisy tantara tany aloha, satria le namana mpanao baolina kitra dia olona nitaizany ny mamany tompopety, dia nisy disadisa koa tamin'ny androny a, dia miala tao izy, ary ino no hitapoky hitam-pirenena tao anatin'ny fianakaviana fa tena miady marina izy mihoatra moa zany ny filaza azy, ny tompopety a sy vadiny le namana mpanao baolina, ary zay no nahatafiditra azy ao amin'io raharaha io. Misy koa ny fikirakirana ny tao amin'ny cybercriminalité mety madame le procureur angamba no anazavan'izay, satria efa ny aminy moa ny dossier rehetra,
milaza ny atao hoe implication any io ramatoa io ao anatin'io raha io. Madame le procureur, efa ny aminao ny dossier rehetra araka ny nambarany monsieur le MTG teo. Anisan'ny fanontaniana apitraka ny maro mahakasika ny ilay tompopety, efa fantatry ny rehetra moa zany fa i Fenoasina no anarany mahakasika izay. Ny fanontaniana maro mipetraka dia hoe tao foana ve ny tompopety nambara fa tsy ny sakafo izy tany ambolohany, taty aoriana izy anefa lazaina fa marary mafy, voalaza indray rehefa aveo fa natao évacuation sanitaire tany ivelany aiza marina misy an'ilay tompopety amin'izao fotoana izao impliqué ao anatin'ity tantara ity le izy maninona tsy nanatrika an'ilay fanadihadiana nentin'ny gendarmerie fiadanana fa tao amin'ny hôpitaly no nanaovana an'izay fanadihadiana nataony atao amin'ny brigade criminelle izay ramatoa procureur. Mialohan'ny amalika an'izay fanontanianao izay dia mamela arabanao ampanajana Andriamatoa Filoha manaja anareo minisitra membre ny gouvernement ihany koa ary miarabanareo mpanao gazety sy ny vahoaka any an-tokantrano any manaraka izao fandaharana manokana izao. Marina tokoa fa tena betsaka amin'ny fanontaniana mikasika an'izay tompopety izay. Eto zany dia manamafy fa mbola any amin'ny hôpitaly io tompopety io amin'izao fotoana izao. Efa vitan'ny cellule mixte eo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena moa ny fanadihadiana savaravina mikasika io olona voalazanao io. Efa natolotra ny fampanohavana natota taratasy mikasika izany dia manomboka eto zany dia efa ho atomboka eo amin'ny fitsarana ny famotorana lalina mikasika an'io tovovavy tompopety io noho ny antony ara-pahasalamana izay tsy fahasalamana nahazo azy zany araka ny tatra izay namen'ireo mpitsabo anay dia tsy afaka mbola hiatrika fanadihadiana mandritry ny fotoana lava be io tovovavy io satria ao koa fantatsika fa rehefa manao fanadihadiana ny mpitsaram-panao famotorana dia tsy hoe ao anatin'ny atsasakadiny dia vita iny, mety aharitra eo amin'ny adiny 3 adiny 4 eo ny fanadihadiana ny olona anankiray. Ny toe-pahasalamana io tovovavy io zany araka ny tatra namen'ny mpitsabo anay dia tsy mbola afaka hiatrika izay. Noho izany dia ho ataonay tsikelikely miandalana ny famotorana izay famotorana lalina izay onay aminy. Tsara marihana koa aloha fa fa ny fitoriana izay napetraka ireo ray aman-dren'ireo ndao sy ny fahafatesana teny amin'ny fitsarana sy teny amin'ny gendarmerie mikasika an'io tompopety io sy ny reniny. Raha izao aiza ny atao hoe enquête amin'ny ankapobeny satria efa teneno zany le efa nambaran'ny MTG teo hoe efa nisy 3 ny topoka ponja vonjimaika, misy ny sous contrôle judiciaire amin'ny ankapobeny zany ohatry ny ahoana zao ny enquête eo anivonareo. Marina tokoa izay hoe misy anankitelo niditra ponja vonjimaika mandrapatonga ny fitoam-pitsarana. Efa teny aloha moa dia efa niteny foana izahay hoe misy ny vesatra mianjady olo ireo matoa nampidiry ny mpitsaram-panao famotorana ponja vonjimaika ireny olona ireny. Tsara zany manamarika fa rehefa taony ny mpitsaram-panao famotorana fanadihadiana ireo olona ireo dia misy tamin'ireo voapangy ireo ny aiky ny fanapozinana izay nataony. Tsara izay point anankiray izay hoe efa nisy olona ny aiky fa nanao an'io fanapozinana io. Io olona ny aiky fa nanao fanapozinana io zany rehefa nadihadiana dia barbara sy nanazava fa valifaty no antony nanaovany an'izay fanapozinana izay. Tamin'io fotoana nisiny lanonana io tsy hintana tamin'io sakafo io olona izay niaiky ny eloka izay nataony io ary araka ny voalazan'ny monsieur le ministre teo tsy navela nihinana ny zanany fa nidiny tany anatin'ny efitrano. Nitondra tamin'ile sakafo ihany koa izy rehefa vita le lanonana fa nariny teny an-dalana, tsy nohaniny, tsy nameny ny zanany fa nariny teny. Amin'izao fotoana izao zany no famotorana dia mbola tena mitohy, olona mbola ho atson'ny mpitsaram-panao famotorana ho atao fanadihadiana ao anatin'ity raharaha ity anisan'izany ohatra reny olona sitrana somatsara efa niatrika fitsaboana tany amin'ny hôpitaly ireny
mbola atsony mpitsaram-panao famotorana ireny ao atsony fitsarana ao atao fanadiadia. Ahoana mikasika ny maman'ilay tompopety, maman'ny Fenoasina? Ao anatin'izay atao fanadiadiana zay tokoa izy. Efa vita teny amin'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena izy ary efa tonga eny aminay natonta taratasy nady ary voalazako teo hoe efa hiatrika ny famotorana lalina zay anatrehan'ny mpitsaram-panao famotorana ihany koa izy. Resaka teo ny resaka cybercriminalité manana preuve matérielle ve ianareo hiincriminena an'ireo olona misy ny fifandraisana an-taroby izay ny fanaovan'ireny olona voaroaro ireny misy ny somaiso izay ny fandefasan'izy ireo izay efa hita nandritra ny famotorana savaravina izay natao teny anivon'ny cellule mixte. Mbola ho ela ve zany ty famotorana ity vao mety hoe ho hita ny tena marina mikasika ity raharaha ity. Plus izy traîne mialatsiny amin'ilay teny vahiny plus ilay famotorana ataonareo plus misy isaka mivoaka sy mety hoe onono na resaka na tsaiko na mety zavatra tena marina ihany koa tsy fantatra mivoaka eny anivo indreny tambazotra tserasera maneho ny heviny avokoa ny olona. Tsara ho marina aloha zany fa ny sazy miandry reto olona voaroaro reto mety ahavoasazy ny olona voaroaro izy voelika eo anatrehan'ny fitsarana adelika bevava dia ny fanaovana asa an-terivozina mandra-pahafaty. Tena betsaka zany ny penina farak'izay mafy indrindra misy any anatin'ny lalànantsika zany. Noho izany tsy afaka tsy tokony ho atao anatin'ny amehana ny famotorana. Fena alalinina fatratra mihitsiny. Azadino ihany koa fa resaka liberté olona no resahantsika eto. Zany hoe tsy azontsika atao afainganana arak'izay itiavan'ny olona any anatin'ny tambazotra tserasera azy ny famotorana. Eto zany dia mametoka fa tsy misy mihitsy ny olona ho voadingana ao anatin'ny famotorana fa izay rehetra tokony ho atsoina ao anatin'ny famotorana io sy ho raisina ambava dia tsy maintsy ho atsoina sy ho raisina ambava. Amin'izao fotoana izao efa mihamazava ny toe-draharaha satria efa misy olona miaiky ny zavatra nataony fa na izany aza nefa dia tena mbola ho alalinina ifatratra ny fahitana ny proof sy ahitana ny marina rehetra. Ramatoa procureur raha ny fijerin'ny opinion publique amin'ny ankapobeny ohatrany hoe afenina mafy na arovana mafy ilay tompopety tato anatiny ity raharaha ity natao na ny fakana sarana azy ary tsy azo natao misy mihitsy ny resaka nandeha hoe mety misy antony manokana iarovany fanjakana nyity tompopety ity tsy hiditra amina resaka polémika moa tsika hoe misy olona ambony mety ho tafiditra ao anatin'izay resaka izay fa ny fantaniana tiako apetraka aminao ramatoa procureur hoe misy marina via le nantsoina hoe visa efa azo ny tompopety ny fanaovam-beloma araky ny fitantara atao anatin'ny fitsovana vavolombelona nentina ireny. Efa no amarinina aloha zay resaka visa zay efa no amarininy mpanao famotorana zay tsy misy an'izany visa zany aloha hatreto. Marina fa manana passeport ilay tovavy fa misy zay visa zay. Tsisy hoanina aty amin'ny fitsarana aloha tena tsy misy mihitsy ny zavatra hoe ho afenina ao anatin'io raharaha io. Ary rehefa andeha ny fitoam-pitsarana eo anatrehan'ny fitsarana adeloka bevava dia ho atao fitoam-pitsarana pahibe maso io izay azony rehetra atrehana. Zany hoe afaka iainao daholo zany ny olona rehetrarehetra ahianao n'izay fifandaharana andeha eo ahitan'izay proof hoentiny avy aty amin'ny fampanoavana izay tompony fanenjehana. Ho fantatry ny tsirairay ihany koa dia ny fampanoavana amin'ny izay tompony fanenjehana azy zay dia milahatra mitovy amin'ny mpangataka mpitory. Zany hoe ho anay ihany koa dia tena zava-dehibe aminay ny ahitana ny marina anatin'io raharaha io. Miverina kely amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny tenako satria raky ny vaovao narahana teto amin'ny TV plus Madagasikara androany ohatra misy ny fitarainan'ireo fianakavian'ireo narary teny amin'ny hôpitaly andriamatoa ministra mahakasika an'izay prise en charge izay fa mbola asaina mividy fanafody lafo
izy ireo tao anatin'ny fitsaboana ngatsy ny raisin'ny fanjakana tany anaky fampanantenana nataonareo izay fitsaboana anireo marary teny amin'ny hopitaly ka mahatonga an'ireo fianakavianareo mbola mitaraina amin'ity androany ity. Ya hitako ilay publication iny nalefa ny fanadihadiana le ministera nisy olona anankiroa tamin'ilay vao niditra le olona vao an'ilay fanampozinana tao anatin'ny hopitaly dia le olona anankiroa ireo nisy nandoa vola 21 000 ariary ny anankiray dia nandoa 60 000 ariary mahery kely ny fandroany fa rehefa hita hoe nandoa an'izay vola izay izy dia tia aminay efa navela rehefa misy prova an'izay nisy natanana zato isan-jato olona satria 110 millions d'ariary mahery zao mikohana nanaovana prise en charge an'ireo olona ireo hatreto ary mbola mitoy satria eny anivona hopitaly Travangy zao mbola misy olona anankitelo anatin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao tsy nandoa amin'izany tsy nandoa olona zany izy zareo raha ohatra ka manafaky ilay olona dia alefa maka aty aminay hoe ty preuve satria misy ordonnance afaka anatiny fa ilay izy mantsy efa nisy akoatran'io nitaraina ohatran'io dia tena tonga dia efa mietao anatiny tenena hoe havanareo nga io dia zay ozy tsy manana havana an'io araky n'le niteneny rehetra izay nandray ino misy teo fitenenana teo aoka ny marina no hitatsika raha ohatra ka hoe nisy an'izany dia averin'ny hopitaly le vola fa tsy maninona fa tamin'le voalohany zany le olona niditra voalohany nisy hoe nandoa vola fa vao hitan'le olona hoe haro le olona dia tonga dia efa name instruction hoe raiso tanana maimaimpona le olona dia tonga dia niraisy tanana daholo fa raha asaina mitondra ordonnance facture izy dia averina ny vola. Sendra fanontaniana nandalo tao an-tsaiko vetivety Andriamatoa Minisitra izay no teto Antananarivo fa manahoana moa izany mikasika ny tany Ambositra tany Toliara izay sy ny tany Mahajanga. Hatrany ambony moa dia efa nambara foana hoe tranga samihafa ireo satria le tranga anankitelo noteneninao teo dia charcuterie no an'ilay olona nalefa tany amin'ny Institut Pasteur de Paris izay manana ny Centre National de Référence ana botulisme ny analyse an'ilay charcuterie dia ny anankiray tamin'izy ireo valy fa botulisme dia ilay tany Ambositra zany le anankiroa ny tany Mahajanga sy tany Toliara négatif apatsiriko vetivety ny tantaran'ilay olona izay nitondra n'ilay charcuterie tany Ambositra ny aingavany tamata dia nividy mortadelle izy araka ny ao anatin'ilay interrogatoire nataonay amin'ny tan'ilay marary avy eo nataony tany anaty poketra ilay mortadelle ny alavany Tomasina nandrapatonga tany Ambositra dia nefa izay tsy fanajana ny chaîne de froid vokatrizay fitondrana azy ela be izay dia isan'ny facteur anankiray favorisant ahafahan'ilay botrikaretina mitondra le botulisme ao anatiny fa zay zany eto anivon'ny ministera tonga dia nandray ndraikitra avy hatrany ity anankiray ity tena nakana botulisme dia nalefa le prélèvement dia nitany satria le macédoine de pâte salade de pâte nisy le mortadelle nalefa nakany amin'ny centre de référence dia nalefa tany koa ny singa an'ilay olona fa quantité insuffisante izy dia anakefatra tamin'ilay olona avany any anatin'ny rano prouvé hoe botulisme miaraka amin'ilay macédoine. Fantaniko kely azafady Abraham amin'ny raha matotony Papan'Olalana nisy pastera izay niakatra parquet fa atao hoe ny zara vaovao tsy marina teo anivon'ny tambazotra Tserasera mikasika ny tiraraha Ambomalazy ity ihany nga moa izany izay maneho hevitra ve izany eo anivon'ny tambazotra Tserasera dia afaka hoe ampiakarina parquet ampiantsoanareo. Ny faneho-kevitra aloha dia malalaka amin'ny faneho-kevitra kanefa kosa ny fanaparitahana vaovao tsy marina ny fitenenana famafazana lainga dia raran'ny lalàna ary azo enjehana araka ny lalàna mihitsy ireny olona manaparitaka vaovao tsy marina ireny sy tsy mari-potitra ireny satria arak'izao hitantsika izao dia mampiteraka savorivory sy mampikorotana ny saim-bahoaka. Tia manaraka ity nga mba miora tsy ataoko hoe fanontaniana fa atao hoe fangatahana ihany amin'ny maha-mpanao gazety mitodika aminao Andriamatoa Filoha indrindra mahakasika ny fitantanana ny serasera momba nyity raharaha ity satria mpanao gazety amin'ny maha-mpanao gazety azy manao an'izay fitrandrahana izay ny vaovao rehetrarehetra mahakasika anazy mba tsy ataontsika hoe ho limitena amina vaovao officiel ny vaovao fa izay vaovao tena atao hoe voamarina
avoaka ny mpanao gazety dia ho considérena avokoa ny fisokafan'ireo atao hoe loharanom-baovao rehetrarehetra angatahana aminao ihany koa andriamatoa filoham-pirenena mahakasika an'izay mba tsy isin'ny tranga satria ny rahantsika nalala teo zao ohatra andriamatoa filoham-pirenena ny mpanao gazety vahiny no manao an'izay interview zay tsy fantatra hoe firy minitra moa no nahatonga n'le interview fa pahany kely tao anatin'iny ary ny afara tamina resaka abrogation mihitsy na fanasorana teo amin'ny toerana za tompona andraikitra izany fangatahana ataoko hoe iraisanay mpanao gazety rehetrarehetra angamba izay fanamarena kely zay andriamatoa filoha fa ny tena fanontaniako andriamatoa filoham-pirenena mahakasika ny hoe inona marina moa zany ity antsoina hoe mahery vaika tsy nambaratra amin'izay tia mba afaka valinao ve izay amin'izao fotoana izao ny zavatra mitranga aloha dia tena sady mahavaky fo no tena hoe mampite ary tena andraisantsika andraikitra voalohany ny afatararina ary faharoa ny ahitana ny hazavana ary fahatelo ny anafaizana an'izay tompondraikitra ao anatin'izao raharaha zao ny tiako marinana dia ny fitondram-panjakana tsy manana olona rovana ny ova ny fitondram-panjakana dia ny vahoaka ny ataon'ny mpitsabo dia ny anasitrana reo zay marary fa ty trango ty dia mampalahelo satria fiainana fakazahoana ao anatina kaviana anankiray no lasa nitarika mihitsy atao hoetsika hoe affaire d'état ankehitriny ary eto moa zany dia miantsony rehetra hoe aleotsika mba tsy hamendrofendro aniavan'ireo zay namoy ny akaiky anazy ireo satria mafy na mamoy zany olona zanaka na prêt-à-pot zay mbola eritserony zany eto dia miantsony rehetra mihitsy mba hisiny reteux ary aloha re mba mivaovao marina ihany no lazaitsika sozaraitsika satria dia hita be loatra maro loatra ny lainga maro loatra ny olona ohatrany hoe tsy mahita atao fa tsy ove ka dia mitarika any amin'ny zavatra tsy izy ary zay ny tena aloha tika nararopatsy ao anatin'izao zava-misy zao ny zavatra mitranga dia nandray andraikitra ny fitondram-panjakana ny ampindohany mandra-pahatonga ny androany ary mandra-pahitatsika ny maro rehetra mahakasika an'io efa hitantsika taratra le izy satria tsy vao androany fa talohan'ny feti-pirenena zay fa niakatra tao amin'ny télévision nationale miteny hoe zao aloha ny zavatra hitantsika misy endrika fanavina nyty zavatra ty ary inona ny zavatra mitranga ao anatin'le izy eto dia noetin'ny ministre zay misahana ny gendarmerie zay misahana ny ao anatin'ny fanadiadiny ny zavatra misy ao anatin'izy io fa hofitiniko teo ihany koa ny procureur de la république sy ny ministre ny fahasalamana ny zavatra misy ary io moa le samy miteny daholo tsika fa marina hoe marary le nisy olona maty ary tena miray fo amin'izy ireo roa amin'ny telopolo be zao fa azadiny fa miasa tisorako eto ny mpitsabo rehetra zay nanao ny hainitso zavatra mba hanavotana an'ireo zay narary mety misy tsy mahafaly atsika mety misy tompon'andraikitra roa na telo ohatrany hoe sonjo ray lohasatsy rozan'izay ray mamarary io fa ny zavatra tsara mba tadiditsika kosa dia nisy telo amby roapolo no sitrana somatsara amin'izao tsika miteny zao raha tsy fantatra ny singa voazitsika zany le singa ao anatin'io hoe ty le poziny ino no ahafahany mpitsabo sy ny dokotera na nasitrana an'ireo maro tsara ho fantatsika zany tsy ilaina ny évacuation sanitaire miteny aminareo fa za raha misy hain'ny prêt-tandrazana mbola afaka votana dia manao ny ezaka rehetra tsika tadidinareo ngamba nyreny mpiasa tany Liban tany Koweït sy ny karazany nandefasana avion ray manontolo ane satria migadra tany mba vody eto tandrazana
firifiry ny olona maty any ivelany zay etoan'ny fitondram-panjakana ny voadin'izy ireo eto an-tanindrazany dikan'izany tena miray fo tanteraka amin'ireo zay niarambona ny tenako sy ny tompon'andraikitra isatsikajiny. Zavatra mampalahelo ahy ary mila mitandrantsika rehetrarehetra satria ny zavatra misy dia noho ny valifaty sy ny lomolomony mpianakaviana noa natonga an'izao rafitiniko ary satria za dia mahazo tatitra isan'andro niteneniny amin'ny mikasika ny enquête niteneniny teo amin'ny enquêteur zay sahan'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena dia rafitinina le zavatra nitranga dia tsotra. Nisy an'ilay cousine anankiray ny tompopety zay nanao ny sakafo efa nanana lomolomy tamina cousine anankiray. Ny antony dia inona araka ny teneniny Andriamatoa minisitra teo, ny zokovavy nio nanao sakafo io na afaka lazaintsika hoe traiteur zany nanao sakafo tao ny zokony vavy dia sakaizan'le cousine vadin'ny cousine ny anankiray manambady ara-dalàna zany le cousine io fa sakaizan'ny zokony tia nanao sakafo ty tamin'ny taona 19 sy 20. Rehefa nisakaiza izy ireo dia bevoka le zokony tia nanao sakafo ty ary nekeny mino fa tsy zakan'le cousine n'le vadiny io zany hoe misakaiza amin'le zokony tia nanao sakafo tia ka bevoka izy dia niteraka. Rehefa teraka ny zokony io nanao sakafo io 2 herinandro taoriana naterahany dia maty ary herinandro vitsy taoriana nandevenana anazy dia maty indray ny zanany ao anatin'ny enquête daholo zany. Io nanao sakafo io zany efa manana elo amin'le cousine ny anankiray namonjy sy fetsito hoe enao zaho ozy izy dia tsy miala aminao fa enao nafaty ny zokoko sy ny zanany ary tsy maintsy mbola hivaly aminao natao. Ny zavatra nitranga amin'izao tsika amin'ny teny izao zany dia rehefa nandeha ny fety maty anisan'ny voapozina ilay cousine ny lazain'le nanao sakafo ty fa nanatona ny zokiny ary maty ihany koa ny vadin'le cousine zay sakaiza an'le zokiny. Zay le zava-misy. Ny zavatra nitranga dia araka neny monsieur le ministre teo zany dia ny hoe nanao aveu io vehivavy zay any amponjy io zao tamin'ny lay anabaviny lay mpanao baolina kitra zay any amponja ihany koa ny fona nandohalika taminy hoe zany navita an'izao ratsy rehetra zao fa efa mandry ny saiko fa vita ny valifatiko fa zakaiko zay ho zakaiko. Zay ny teneniko anareo hiteny marina tsika androany ary zany ny zavatra marina sy ny zava-misy ao anatin'ity tantara ty. Ny zavatra mbola nanao enquête moa madame procureur fa ny zavatra mbola mitanga dia izy nanao an'io poziny io mitondra ny zanany tao amin'le fety fa ny zanany nakatony tao an-trano tao amin'ny efitrano iray nanaovana ny fety tsy navela ny voaka tao ary tsy maty ny zanany fa ny zanany cousine hafa ndray fa mifeterany hoe aza misakafo nareo fa mbola ny sakafo ihany dia maty le zany cousine hafa romenata. Rehefa nandeha ny fiandrasam-paty tsy mivoaka ny trano izy fa alohan'ny fandevenana izy mivoaka ary nifona tamin'ilay ray aman-dreny tao hoe tena mifona aminareo fa zany natonga an'izao zavatra rehetra zao.
mazava be izy nanao sakafo tsy narary tsy maty ny zanany noentiny tao tsy sakafo tsy narary tsy maty ary rehefa nataony gendarmerie ny perquisition tany an-tranony mba tiako alefa kely eto amin'ny hainao manjery teto fa tratra tao an-tranony ny ody rehetra nampiasainy tao amin'izany. Io mbola hitanareo io ngamany zao izy hita lehibehibe kokoa. Ary rehefa nataony analizy tany ivelany dia ny zavatra hatramin'ny ao ny formule zany afangarony comprimé nafangarony zavatra BDB ary ny zavatra hita tao anatin'izany rehefa nataony analizy tany ivelany dia reto ny analizy ho lazaiko nivoaka malagasy. Tsy nanaiky namoaka ny reto ny mpitandro ny filaminana sy ny tao amin'ny fitsarana ary ny tao amin'ny fahasalamana toy sao dia ampiana-dratsy toy za mantsy zareo hoe mila lazaintsika mivoaka malagasy ny marina raha ohatra ka misy antsy na natrondromana olona ka nahafaty tsy teny zay vidy antsy dia anatroboka antsy daholo ny olona rehetrarehetra fa mila mitandro ntsika amin'ny zavatra rehetrarehetra ny singa atao anatin'ilay izy dia ho lazaiko aminareo fa eto mila mitandro ntsika fa ny marina ho any lazainy ary ho lazaiko mivoaka malagasy ny marina fa zava-maniry anankiroa mba tsy tenenan'izay fampitsora maninona ary tsy nilazaina hoe zava-maniry satria nareo miteny Abraham Razafo inona le izy miteny ny olona rehetrarehetra hoe inona le izy samitsika mitandrina fa ho lazaiko ary le izy androany ao anatin'ny famarinana sy ao anatin'ny fahitsiny. Ny zavatra hita tao anatin'le izy dia ny hoe misy planty anankiroa eto Madagasikara vakiako amin'ny teny frantsay dia azavaiko amin'ny teny malagasy datura zava-maniry sy belladone. Belladone sont deux plantes toxiques. Une datura io. Elles contiennent toutes les deux de substances actives comme l'atropine. Ary ny datura io zany dia antsoina hoe appelé aussi herbe du diable. Manao recherche nareo hitanareo fa fantatry ny olona tsara zany zavatra rehetrarehetra any. Ny principe actif ao anatin'io dia nahitana an'ilay hita tao anatin'ilay vomi an'ilay olona izay maty. Nahitana principe actif ana atropine. Tsy misy doute na ray segonda aza zany zavatra rehetrarehetra any. Inona ny zavatra efehan'io dia araka ny lazainareo tao. Nareo io menadaty mba ahafahanareo milaza vaovao marina ity raha forte dose io dia mitarika ny fahafatesana na ny paralysie respiratoire. Zay le datura. Ny belladone kosa dia miteraka ny vision floue, difficulté respiratoire et voire arrêt cardiaque. Io ny belladone. Io zany misy vo maintimainty io fa ny olana amin'ity belladone ity zany dia zao ireo voniny ireo zany dia fruits en capsule qui s'ouvrent à maturité pour libérer des graines noires. Fa ty ny tena zavatra mapana, toutes les parties de la plante sont toxiques, peut causer ny coma na voire la mort. Fa ny problème dia zao ny be noir io hitantsika teo iny zany lehibe teo dia sucré mamy mais extrêmement toxique. Vao mihinanao tonga dia tsy afa-miaina intsony ao anatin'ilay izy. Zavatra mampalaelo ao anatin'izy ity dia hoe fianakaviana noho ny olana ara-pitiavana, noho ny olana araky ny fielonana dia mahatonga zavatra ratsy mamaofady toy izao. Ary mila mitandra antsika rehetra satria betsaka
ny faheno amin'izany resaka fampisaviana amin'izany resaka famonoana olona zany eto amintsika fa dia ny zavatra mitranga moa tsy maintsy ataontsika ny ahitana ny marina rehetra ary mbola mitoy ny ankety ao anatin'izy tia satria araka ny fantatsika moa zany dia misy le fianakaviana roa ny fianakaviana nanao sakafo direct tsisy maty ny fianakaviany topety dia tsy voy ihany koa ny reniny tsy voy ihany koa ny zanany ny fianaka direct ao anatin'izay zany zany ka akin'ny fitsarana akinina amin'ny manao ankety ny andehanana hatramin'ny farany ary anasaziana farak'izay mafy farak'izay enjana an'izay navita an'izao zava-jatsy mampalahelo mahonena fa indrindra zavatra fantatsika betsaka ireo namana zay ora tsy manatsiny domandry no ny tao anatin'izao ary ny farany moa ny teneniko dia ny teny ilay olona nanao tany anaty aveo hoe tsy naposiko hoe olona maro toy izao no andozony tao anatin'izy ity fa olona rehetra ihany no ny cibleko tao anatin'izy io ary tsara fantatsika fa any ampigadranany ihany koa lay mamarabe tsy lazany hoe dadarabe satria raha matomo zany le olona zay nanome mafantatra an'izao anyreto zavatra reto ary ny ministra moa dia mbola nanao ny fanadiadiana ihany koa ny gendarmerie mitondra n'io reo zava-maniry reo naniviny reny olona mahafantatra anazy fa vao mifofonony zareo le izy vao nytenenina dia tonga dia fantatra zareo hoe datsio raty zay ngambany zavatra lazaina ary ampahafantariny zay fa nampanantena ny boaka malagasy ny hoe ny marina trany ary tsy anafa ny zava-misymitsy eto amin'ny firenena fa indrindra moa amin'ny toy zavatra toy izao. Mankasitraka anao André Matofilo tamin'ity fotoana natokanao ilazana ny marina ity ary niantsonao reto tompona andraikitra mikasika iny raharaha fanampoizinana teny Ambohimalaza iny ankasitrana ihany koa ianareo tompona andraikitra namaly ny fanontaniana napetraka sy Abrazafy tamin'ity alina ity alinalina amin'ny 7:30 minitra izao amarana anazy angamba raha misy afatra avy aminao André Matofilo. Tsika moa ny zavatra maranako anazy dia toa zany manao antso ho an'ny olona rehetra ny faneho-kevitra moa zao dia efa lasa ohatrany hoe atao na tsy marina na hoentina hitaritana ny resaka makany amin'ny resaka politika makany amin'ny resaka fahakalana makany amin'ny resaka zay tsy mitombona ary reto mamangataka mihitsy mba hisin'ny retenu mba ho fanajana ny ain'ireo zay maty tao anatin'ity zavatra ity aloha reto tsy mba ho lalovintsika aloha reto ho ararotiny ary indrindraindrindra mila tsahatra ny fanehoana vaovao tsy marina ny fanehoana vaovao tsy mitombona ao anatin'ity zavatra ity mila filaminana isika mila fitonina isika ary ny zavatra rehetrarehetra mitranga ankehitriny dia akoatran'izay zavatra misy dia irina ny korotana ny firenena ary tsika moa dia tsy andevitra mihitsy ho an'izay manakorotana ary tsy tokony andevitra koa ny tompona andraikitra mareo zay manely vaovao tsy marina satria tsy mety amiko ny filalovana ny zavatra toy izao ary indrindraindrindra tsy ekena koa ny mamendrifendro ary tsy ekena ny fanararopaty arak'izay ny teneniko zay ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena jerevy tsara ary tsy hay moa ny tsy angina amin'ny zavatra nitranga any Antsirabe jerevy tsara tamin'ny le 13 juillet nyrehatra ny transport tany Antsirabe nanao ny ezaka rehetra ny tompona andraikitra mba hiverena ny jiro araka ny tokony hisy fa tsy tokony hisy diritony tao Antsirabe andro vitsy herinandro tao alohan'izay nisy grevy ninina ny zahana natao teto ny grevy mipiasa ny jima rehefa mifanazava
rehefa niresaka teto amin'ity toeran'ity hoe zao fa tsy mariny zany zavatra rehanareo zany dia nipoaka ny transfo indray a tany Antsirabe. Techniquement ataontsika hoe 10% ny tokony apoaka an'izany transfo na après zany transfo zany nefa dia nirehatra ary tao amin'ny toerana tsy misy caméra ireo a transfo zay a nirehatra reo. Herinandro taty aoriana vao afaka maly nirehatra indray ny tsena iray manontolo tao Antsirabe. Mampanontany tena ihany zany hoe iza ny ao ambadiky zarinina ny tanjona sy ny zavatra tiana ho apela ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra any. Tsy betsaka mantsy no tsy manaiky ny voninahitra sy ny leadership apetraka eto Madagasikara amin'ny resaka lafin'ny diplomasia hoe andray filoham-pirenena maro tsika ao anatin'ny SADC, ho avy eto ny filoham-pirenena avy ao Afrika Atsimo fa ho avy eto ny filoham-pirenena ao Mozambique, ny Tanzanie sy ny firenena maro 40 aty amin'ny continent afrikana. Dia mametra-panontaniana hoe satria fantatray ny zavatra rehetrarehetra misy ny taratasy alefiny amin'ny communauté internationale tsy sinjany sommet zany eto ka tsy ekena mihitsy raha ny vahoaka sanatriany vava ladiny lela no atao sorona na ny fananam-panjakana no andeha hopotehana noho ny mety hoe tsy fakahozona hevitra ara-politika fa raha zay ny zavatra mitranga zay ny zavatra misy dia tsy maintsy andraikitra manoloana an'izany ny fitondram-panjakana satria tsy mila korotana ny vahoaka, tsy mila saborovoro isika eto Madagasikara. Eny ary mankasitraka andrintsika rehetra izay nanaraka izao fandarana fanasana moa zany avy amin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ity fandarana manokana na raha itsika tany an-tokantrano mivantana amin'ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara ankasitrana fentsika tany an-tokantrano manaraka izany hatramin'ny farany mametraka amin'ny veloma mandram-piona toko klasy toko vavy.